Rina Randriamasonoro tsy mifandray ny laharam-pameana ho an'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana. Ny faktura ny jirama midangana sy miverimberina, volona hitarika hetsika irovana ny mpanjifa ho ilitara be tsara. Voafonja 140 mitondra ny tsimikaretina Covid-19 ao Tomasina ho sarotra ny feny fianaka ny valanaretina. Beraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ny takarivan'ny alarobia 7 Jona 2024 ity. Araka izany dia manasanao ampitiavana sy ampanajana ihany koa izahay anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra dia nitatitra makasika ny coronavirus hatrany tao anatin'ny 420 indray no hotanterina aminao voalohany. 120 ireo tranga vaovao tamin'ity androany ity, izany hoe tafiakatra 770 ny isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus hatramin'izay nidirany teto tamin'ny volana martsa hatramin'ny androany. 770 ireo olona mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana, 330 ireo olona sitrana vaovao, izany hoe 507 hatreto ireo olona efa nahitana fahasitranana teto Madagasikara. 10 ireo olona marary mafy amin'ireo olona mbola manohy fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana ary mitoetra ho 20 ny isan'ireo olona nodimandry vokatry ny coronavirus. Hotoetantsika avy hatrany amin'ny alalan'ny pejy politika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Ny tsy dia ny Rina Randriamasonoro, sekretera jeneraly ny antoko Madagasikara androany, ny mikasika ny lalàna ny teti-bola 24 sombony amin'ny fandarana manokana izay hoarahanao amin'ny valo sasany alina eto amin'ny MBS moa izany, izany hoe aoriana n'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Tanteriny ny Ravrazafy Mahenina eo amin'ny rindran-tsary ny toky Ramarola. Araka ny andrasany maro azy na ina ny fanjakana ankehitriny avokoa ny vola natokana ho an'ireo sehatra maro tena mifanakaiky amin'ny fiainam-bahoaka, ny fambolena sy ny fiompiana, ny filaminana sy ny resaka fandriampahalemana samy voakasika izany avokoa. Ny vadika any amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa ny tena laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana, miato aloha ny tena maharary ny vahoaka ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Ianao anarina toe-karena zany mila any amin'izay tena activité am'générer revenu aloha tokony ataonao, misy valeur ajoutée aloha zany mba ahafahan'ny olona mivelona, ahafahan'ny olona manao zavatra. Ny zavatra ho ataonao nefany anangana infrastructure anao, zany hoe matory ao anatin'iny le vola zay tokony ho ampiasainao aty amin'ny famokarana. Nanalana zao ny budget an'ny élevage sy ny agriculture, nanalana 81 milliards d'ariary. Jereo tsara zany zavatra misy zany hoe analanao 81 milliards d'ariary ny budget ho an'ny fambolena sy ny fiompiana, nefa ka 75% ho an'ny malagasy tatsah daholo. Ary filoham-pirenena ny teny hoe vokarinetiny, ary ny filoham-pirenena ny teny hoe vokarinetiny ny zavatra hoantsika. Fa ny ianao nefa mbola tsy tao anaty crise ary nanana sora-bola maninona na henanao le izy rehefa aty. Ao anatin'izay koa ny resaka mety sanatry mety hitatra ny insécurité rehefa avy eo satria nona ny olona mila mafisina zany ao anatin'izany, nefa ahenanao ny resaka momba ny sécurisation na ahenanao 112 milliards détailleko le izy ny défense nationale nalanao 74 milliards, ny police nalanao 15 milliards, ny gendarme nalanao 23 milliards. Ny tiako marihana zany dia hoe mifanitsy ve eo ny priorité an'ny mpitondra ny amehana mahamaiky an'ny mpitondra sy ny mahamaiky an'ny vahoaka ankehitriny. Amin'ireo sehatra nanalana ireo andriambato Rina Randriamasonoro, ninona zany nampitomboana efa mijery le loi de finance ihany ianao anatin'izay, sao dia hoe nentina nitsinjovana secteur hafa le vola hoe natao tany amin'izay hoe laharam-pahamehana. Ny zavatra hitantsika misongazana be aloha anatin'le loi de finance dia ny fampiasana ny 1043 milliards ahafana manao fotodrafitrasa. Zany hoe mena tombon-daha zany. Mena tombon-dahany zany ny resaka fotodrafitrasa ao anatin'io ny commerce ny ampy 30% dia ny fahasalamana koa moa zany nampitomboana tao anatin'le budget. Fa ny tena flagrant ao anatin'le izy dia hoe amin'izao ve firenena miatrika crise zao dia ny laharam-pahamehana ve
andeha anao lalana aloha andeha anangana zavatra etsy andeha anangana zavatra ery ary ty fitondrany ty tena tia manangana zavatra mihitsy a tia tena manao an'izay an'izay satria lahara-pahamehana ve le zavatra tsara lahara-pahamehana ve nefa an'izay zavatra atao zay jerevy tsara fa atsika zao anatin'izao lahara-pahamehana zao amin'ny resaka ao anatin'izao crise ny coronavirus zao mandeha zao ny mamasina mbola mandeha tsara ao fananganana colisée anaty rova ary reny nefa ny a lazaina fa le izy mbola ao lazainy reny fa vola mpanjakana mahadiodio zany hoe vola vaty amiko vola avany aminao amin'ny alalan'ny etra alohatsika nanaovana any reny projet reny maikamaika teo efa ao anatin'ny valanaretiny tsika tsy maintsy tohizany ty hotokanana zany ve ny tena lahara-pahamehana kehitriny zay ny teneko hoe mila mijery a de nizao hoe inona ny tena lahara-pahamehana fanaovana fotodrafitrasa ve sa tokony hijery mihitsy hoe ahoana ny afahan'ny vahoaka mba miaina aloha zao 4% antatsa 4% tsika antatsa 4% ny olona very asa tao anatin'iny crise iny azadiny fa be de be ny zao ny France nidy a be de be ny orinasa mihidy a very asa daholo ny olona ahoana ny fomba ahafahanao manampy an'ireny ary le izy tena tsisy firarahina ny sehatra tsy miankina mihitsy satria ny antony de zao raha ohatra ianao a tena ny raha sehatra tsy miankina nampidirinao izy a ho mpandray anjara tao anatin'ny loi de finance mba anconsultenao izy hoe inona marary anareo de ahoana ny fomba ahafahantsika manarina an'izay a anatin'ny loi de finance fa tsy hoe efa vitanao le loi de finance efa déposé efa diniany any anivon'ny assemblée a zay anao vao iantso an'le olona zay ny teneniko hoe le resaka adhésion populaire sy le citoyen mihitsy ho any tsy misy ato amintsika de normal le firenetsika raha ohatran'izao foana le izy amin'ny lafin'ny ara-toekarena sy ny sehampiariana ho an'ireo amin'ny sehatra tsy miankina kosa isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity no tanterahana androany ny fiaonana voalohany teo amin'ny filohan'ny repoblika sy ao amin'ny sehatra tsy miankina teny avoaloha maro ny fitakiana avy amin'izy ireo nandritra izany fiaonana izany toy ny anafoanana ny etra ny amin'ny taona 2024 ny anafoanana ny findramam-bola sy ny ampidinana ny zanabola ny fanampiana arabola ireo mpiasa very asa rehetra izay maherin'ny iray alina manerana ny nosy ary tsy mbola nisy nipika kosa ity fivorinana ataon'ny rotonta ity nefa hoezahanao ampitaina trany ny valiny fiaonana teo amin'ny mpandra ratsy miankina sy ny filohampirenena androany izay ny tanterahana teny iavoloha ity isika ivadika eo amin'ny pejin'ny sosialy ny tafa tamin'ny mpanao gazetiny MBS tany Tomasina androany ny talen'ny fonja ao antoerana mikasika ny fipetrany raisina manoloana ny fianaky ny vanaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao ny fitsaboana ireo voafonja sy marary ihany koa ravrazafy mahenina sy tokra maro lahatrany ny fianaky ny Covid-19 any Tomasina ihany koa ireo voafonja any antoerana tamin'ireo fitiliana natao fantatra fa efampolo ireo voafonja no mitondra ny tsimikaretina Covid-19 amin'izao soa ihany fa mbola ao anatin'le mbola azo lazaina nataontsika tsy mbo anatin'ny fonja fa mbola azo kalifena ivelan'ny fonja satria mbola tsy ao anatin'le tena voafonja rehetrarehetra misy an'ireo olona rehefa mbola anatin'ny zay fitokana monina izay 770 no natao fitiliana atreto dia 170 no vo dia amin'ireo zany efa misy nakany amin'ny hôpitaly tokony eo amin'ny enina eo nefa ny amin'ny hôpitaly be fa ny ambiny kosa dia mbola eto amin'ny toerana mbola eto zany ny fitsaboana azy fenipoka tokoa nge ny toerana rehetrarehetra fitsabonana ny reny marary ny corona reny raha tsy teny afa tsy nyzany hôpitaly be zany raha ny fahafantaranay azy dia feno de feno foyer social ihany koa feno ihany koa ny ao amin'ny CRJS to feno ihany koa ny any Analamalotra amin'izao tsika miteny zao efa tena hipoka ihany koa donc zany tsy maintsy nitediavana fomba no nanomboana ny traitement n'ireo olona reo amina toerana voatokana ihany koa ato amin'ny toerana zay misy atsika ihany no tsy fampineto-manana amin'ny fonja nefa miampy ny fahanteran'ny fotodrafitrasa sarotra ihany ho antompona andraikitra ny fena amin'ny ampahany fotsiny aza ny fitsaboana ireo marary fa treto aloha dia mahatsapa zay fa mbola be de be ny andraikitra zay everiko hoe vaovao tsy maintsy raisina satria raha zany fitsaboana olombelona zany tsy de tena hoe mifanandrify amin'ny formation nomenanay fa ny mpitsabo no tokony hiditra ny sehatra misimisy kokoa amin'izany sehatra izany zany toeram-pamonjana zany angeka
tsika miara mafantatra infrastructure faran'izay ataontsika hoe antitra indrindra na tsy ampy indrindra nefa zao mitaky filana be dia be ny fatongavana zany tranganaretina zany sy ny fitsabonana ireo olona reo dia eo an-dalana fikaroana ny fanatsarana n'izay rehetrarehetra zay sy fijerena zay mety fitaovana rehetrarehetra entina miady amin'izay izahay eto an-toerana fa namafisina indrindrandrindra ny fiambenana ao anatiny sy ivelany manoloana an'izany tranga zany satria mety tsy vitsy ny olona nararoatra fa tiana trano ny mampatsiafa aorianan'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao moa dia hoaverina aminao ny fandarana manokana araky rehefa narana teo ny sombitsombiny zay dia ny sekretera général ny antokotiko Madagasikara no resadresaka makasika ny fiaram-pirenena sy ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny aorianan'izay fa mitoy ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao hatrany isika rehefa avy any Tomasina isika tao anatin'ny vaovao ny coronavirus teo iny dia resaka amin'ny olan'ny ponina eto andrenivohitra indray manao toy vakana ny atsirambina ataon'ny orinasa jirama isam-bolana izay taratry ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao tamin'ity mitoraka ity dia ny olana momba ny fahazoana faktura indray betsaka ny taraina n'ireo olom-pirenena ny andindinin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala so dia mba tsy mety zao ny mpanjifa malagasy mihitsy ny voatontono amin'ny zavatra fampitombona n'ilay jirama le ofana jiro tsy vitana fampitombona fa tena manomeza pirofo eto tiany pirofo zay azo aseho volana jona ty faktura anankiroa indray farany amin'io dia mitombo avy roeny tsy vita mitombo avy roeny fa hoe 17 juin androany mbola 17 juin nefa 17 juin ty misy azotsika jereny ty zao ve azo ekena ve zao hoe inona ny mahatonga ny fiakaran'ny jirama io ary zay dia tsy anaiky an'io tsy ekeny azy zay dia mitaky mihitsy hoe tokony tsy andohano itsika eto zay dia tena vonina ijoro mihitsy hoe miantso ny voaka malagasy rehetra hoe aza mandohan'io tenenina eto apabe-maso zany hoe aza mandohan'io tsika ary ndao tsika iara itaky an'io na hidina andalambe tsika tsy magnino fa vony itaky an'izany zay santionena amin'ny fitarainan'ny mpanjify reny momba ny antso-jay ataon'ny orinasa jirama manoloana ny fahasahiranany vahoaka ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao nivoaka tamin'ny fahanginany ny mpiaron'ny zolo-mpanjifa tsy anaiky lembelana fa hijoro hatramin'ny farany misy fotoana modéré fa zao tsy modéré tsony aloha dia azava ny resaka satria voalohany zoan'ny mpanjifa no ampafantarina aloha droit à l'information zoan'ny mpanjifa no enona droit d'être entendu zoan'ny mpanjifa no beazina droit à l'éducation tokony beazina zany hoe inona zavatra tiana tongavana amin'ny jirama na tonga tsy nisy zany zavatra zany fa nasina fotsiny le solotenany mpiarony zoan'ny mpanjifa atao anatin'ny conseil d'administration natao karazana popety kely fotsiny fa tsy nakana hevitra amin'izay zo anankitelo zay efa betsaka ny zavatra nininako nangina fa ity ndray mitoraka ty kosa aloha tsy afaka ny angina amin'ity satria maharary nisy atokantrano loatra aza misy mandoa an'io facture tsy mazava aminao io satria x3 x4 x5 misy x10 aza facture tonga any amin'olona zay fadisony jirama zany na tiana na tsy tiana inona no etsika hiverinao fa azo atao amin'izao itsika menimenina foana anatina fonina sy réseaux sociaux reny fimenimenonan'olona matahotra aloha dia tsoroko zany fa raha tena sa itsika za vonina hitondra ny mégaphone hoe tsika amin'ny direction générale jirama miantso amin'ny mégaphone tsika dia mangiata le généraly inona na tonga an'ity zavatra ity azavao dia omentsika mégaphone koa izy mamaly amintsika manazava an'izay amin'izay tsika rehetra samy hafa-po amin'ny zavatra ty tsika tongavana fa raha io fimenimenonantsika any ambadika sy ambadika ny fotsiny tsisy action citoyenne dia ohatrany hoe ralita rery ihany tehiteny dia anareo koa ny médecine ana hoe tsy niteny ralita nefa nivokatra zay hoe ohatrany mazaka ihany anareo raha ny tokatranany foana ny menimenina ka za hoe hitanareo ny brao ria mamasina fa ka fanome fotoana atsika on va s'organiser anao an'izay action citoyenne zay araka zay nyteneniko zay hoe ny communication jirama 00 ny fanomezana fiainonany mpanjifa 00 ary ny fanabeazana ny mpanjifa 00 donc androany ivory zay dia hita hoe nitoyana zay fanapakevitra raisany amin'ny conseil d'administration satria samy tompona ndraikitra izay tsirairay avy
mbola eo amin'izay fanehoan-kevitra manodidina ny fiainam-pirenena izay ihany dia nampiantso mpanao gazety teny amin'ny ivotoerany teny Belair ihany koa androany maraina ny teo anivon'ny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM noho ny zava-misy eto amin'ny firenena no anton'izao fampiantsoana mpanao gazety izao. Tonga teny an-toerana moa nanao ny fanady adiana Germaine Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Mikorontana ny fitantanan-draha rahampirenena, tsy misy ny mangarahara amin'ny fitantanana, tsy mitovy ny feo mivoaka eo amin'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta ary miteraka fisavorovoroana eo amin'ny saim-bahoaka. Miasahirana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny rehetra, saingy tsy misy ny famahana olana matotra sy maharitra avy amin'ny fanjakana. Ny vahoaka madinika no lasibatry ny fampiaran-dalàna, fa ny ankoatra izay dia miseho ambony lalàna avokoa. Mampilaza amin'ny vahoaka malagasy ny RMDM fa hanao fanambarana lehibe rapitso amin'ny 20 eto amin'ity toerana ity. Ilazana isika rehetra na manampanao gazety fa tena isy zavatra lehibe ho avoakany RMDM rapitso manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena misaotra tompoko. Fatahorin ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena ny alahady lasa teo iny ihany koa dia ny sehosesilany ireo faneho-kevitra nataon'ny olo-pirenena tsotra, ny firaisamonim-pirenena ary ny mpanao politika malagasy. Nitondra ny heviny manoloana izany ihany koa tao amin'ny page Facebook ny Ifanirosoa Herinaivo tamin'ity androany ity. Germaine Menjanahary, Andry Rakotomalala. Andraikitry ny fanjakana tanteraka no mian'ny vahoaka malagasy, tsy tazana nefa izany indrindra fa tao anatin'ny fiatrehana ity valanaretina coronavirus ity. Raha ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena farany teo mantsy dia tsy misy mihitsy ny vahaolana sy ny fanantenana ara-tsosialy ho an'ny vahoaka madinika. Fampelezan-kevitra ny tena betsaka. Ozy amantsonareo mikasika ny setra tsy ankina mitaraina ny opérateur économique, mitaraina ny setry ny fizahan-tany, mitaraina ny mpiasan'ny fahasalamana, mitaraina ny mpitatitra fa tsisy mieno. Rehefa kelikely tsy ny olona rehetrarehetra, tsy ny amin'ny setra tsirairay no mitaraina fa ny malagasy rehetra. Fa raha ohatra koa nareo mbola tsy taraina, tsy mbola hitsangana, tsy mbola sahijoro, tsy mbola sahitaka ny zonareo dia efa tsy tatsony anaovana anareo fa nefa raha tsika Venezuela dia izay anaovan'ny mpitondra ka za zany dia miteny lany lanin'ity fitondrana ty amin'ny zavatra tsisy dikany ny vola mpanjakana, avy eo lany dia manao trafika nataony zareo, miverina indray ny trafikana boîte de rose, miverina indray trafikana volamena, trafikana cocaïne, bizina ao amin'ny marché public moa dia tsy azo ajanona. Manoloana ny fomba fiasan'ny fitsarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nisy ny faneho-kevitra izay nataon'ny mpahay lalàna iraisam-pirenena iray indray. Nanao ny fanady adiana iny zavandray mahefa eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tsikaritra tatoato fa mahaberesaka ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara. Maro tamin'ireo olona manana raharaha inonivon'ny fitsarana mantsy no vely taraina noho ny tsindry ataon'ireo olona ambony eto amin'ny firenena. Fa kosa ny mpitsara dia mpitsara mpamoaka didy ny juge du siège dia manana fahaleovan-tena tanteraka mihitsy ary tsy azo hoe elingelen'ny sasany. Tanteraka mihitsy ny fahaleovan-tenany. Ka noho izany ny inona ataony tsy tokony handray baiko avy any ambony mihitsy izy. Kanefa moa misy mitaraina ihany ny vahoaka. Ary tsy fantatro raha tamin'ny andro taloha ohatra ny mpitsara rehefa tsy hanao tsy handray an'ilay baiko dia indraindray ara tonga dia affectena na dia mety izay koa ny tahotra. Tafalatsaka anaty fahantrana tanteraka ankehitriny ny ankamaroan'ny vahoaka. Eo ireo voatery niala tamin'ny asany noho ity valanaretina mandoza maneran-tany ity. Eo no misedra anaty fahasahiranana tanteraka ary tsy mahita izay mba hianteherana intsony. Ilay fanjakana tokony hitondra vahaolana sy mba hatenainy maro nefa ity variana amin'ny fampanantenana sy ny fidedahana amin'ireo vina izay tsy mitondra makaizakory. Manaona ny sakafon'ilay olona, manahoana ny fahasalaman'ilay olona, manahoana ny fiainan'ilay olona, ahoana ny fomba fijaboana azy. Ka noho izany raha anatin'izao état d'urgence izao dia tokony hirohitra amin'io daholo hoe inona no tokony atao. Fa ajanona dolidoly ny engagement rehetrarehetra izay hoe ohatra hoe fotodrafitrasa tsy mbola hoe mahamaika zany, ohatra hoe misy fotodrafitrasa mantsy le hoe ataony tsena
ravana ny trano ohatra zany ny an'ny maire nandrava trano fivarotana tsy fotoana mihitsy anie zao tsy azonao potena ny ampivelomany olona inona ny mahamaika an'izany amin'izao fotoana misy ny fahafatesana misy ny aretina inona mahamaika an'izany nga tena hoe misy urgence ny urgence ange dia zao velomantsika zao hoe tsy fantatra zay anjoantsika raha pitsy afaka apitso amin'izao aretim-be zao fa momba ny raharaha Ilze Parsa kosa indray dia nampiantso mpanao gazety teny amin'ny fobe toerany teny Andravoahangy ihany koa androany ny teo anivon'ny antoko otrikafo momba ny raharaha ny nosy malagasy no fitakiana izany. Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina. Lokaloka ny filohan'ny Repoblika ankehitriny fa ho azo ary averina malagasy mialohan'ny 20 jona ho avy zao ireo nosy malagasy izay poton'ny frantsay andro azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa dia higadona ny fankalazana ny faha-80 taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tenany. Ho voatana amin'ny filoha ve ny fampanantenana izay nataony sa hijanona kobakambava toy ny mahazatra? Nanjary mangingina mantsy tatoato ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo taoriny ny fifampiresahana teo amin'ny masovoan'ny frantsay miasa eto Madagasikara sy ny ministry ny raharaha-mbahiny malagasy. Manoloana izany rehetra izany dia isy ny hetsika ataon'ny antoko otrikafo ny zoma ho avy zao. Hosetrin'izay zany dia nandefa fangatahana any amin'ny préfecture de police izahay otrikafo sy ny fikambanana FLN fangatahan-dalana ahafahana manatanteraka hetsika manoana ny ambassade frantsay etsy Ambatolaina ny azoma zao manomboka amin'ny 10 ora maraina. Zay zany dia nanapa-kevitra ireo fikambanana anankiroa ireo ny otrikafo sy ny FLN fa hoe minina valiteny préfecture de police dia ho avy izay amin'ny fotoana io anatanteraka n'izay hetsika izay eo amin'ny ambassade frantsay Ambatolaina. Vonona ny anaraka ny fipetra ara-pahasalamana ny mpitarika ny hetsika ary ny pombazy mandritra ny sitinina. Matsy ary tena ho tsy misy mpijery ihany koa ireo olona trapaham-piambanana amin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao. Tsy misy ny vahaolana ho azy ireo ary tsy mbola nisy ihany koa ny fanampiana hatreto. Jessica Miray, sary ny Tahiriny Aina. 19 ny olona trapaham-piambanana eto Madagasikara. Isan'ireo olona marefo izy ireo manoloana ny Covid-19. Hatramin'izay vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izay anefa tsy mbola nisitraka fanampiana izy ireo. Na ny fototra-drafitrasa eny amin'ny remboram-panjakana ireny azy tsy misy natokana ho azy mihitsy. Fa ho an'ny olona manana fahasembanana ahoana tokotra moa tena atao mba azahoany ny olona manana fahasembanana ireo ary fantatra tokotra ny ve hoe aiza ireo olona manana fahasembanana ireo firy izy ireo dia matetika le olona afaka miazakazaka milahatra ary mifanosika ary amin'ny fokotany ireny ihany no mahazo ireo olona afaka miresaka mahara-baovao sy ny sisa afaka mangataka etsiroa zay mahazo an'le fiarovana ireo tohana ara-tsosialy isan-karazany ireo fa le olona tena manana fahasembanana tavela any an-tranony ihany dia hoe amin'ireo birao sy toerana ivezivezen'ny be sy ny maro raha ohatra ka nametraka ianao hoe toerana ahafahana manasa tanana amin'ny rano sy ny savony tena zava-dehibe zay ho an'ny be sy ny maro fa ahoana ohatra ny olona mitondra kanina anankiroa ahoana ny ahafahan'ireo anasa tanana eo amin'ny toerana io sady iondrika atao aiza ny kanina. Ny ankamaroan'ny olona trapaham-piambanana eto Madagasikara ihany koa dia mivelona amin'ny asa tanana sy ny varotra saingy hatreto tsy mbola nisy mihitsy ny paikady naroson'ny fanjakana ho azy ireo. Ary nandritra n'izay 3 volana ny boan'izay dia tena simba tanteraka ny asan'zareo potika tanteraka zany ny fidiram-bola ny ireo olona manana fahasembanana ireo movy mba voahevitra ao anatin'izany plan de relance zany mikasika nyreto olona manana fahasembanana reto sy ny asa izay ataony. Ny tiako tenenina fotsiny hoe rehefa miteny ianao hoe manana plan de riposte dia ny zavatra tsindrodina ao anatin'izany anie dia hoe manahoana ny arovana ny ain'ireo olona ireo ary ahoana koa ny anarenana ny fidiram-bola sy ny fotom-piveloman'le olom-pirenena. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina eto Andrenivohitra kosa indray resaka fisolokiana dia mpiasa amina banky maromaro androany no trahatehaka ny polisy pirenena teo amin'ny boriboritany voalohany tetsy Analakely tetsy. Fanadihadiany ny Zavandriamaefa eo amin'ny sariny
andry rakoto malala sy Mathieu Prince. Tsy nampozina ny zavantranga tamina banky iray tetsy Antaninarenina. Fisolokiana tsy mahazatra ny maro no nisy izay nataon'ireo mpiasa tao ihany. Tompona orinasa iray manana konty amin'io banky io no lasibara tamin'izany. Olona iray izay tsy nafantatra na inona na inona nandray ny vola 20 tapitrisa ariary kosa no nahazo fandrahonana. Nanantona ny polisy avy hatrany moa ity farany raha vao naray ny antso tsinjanona na rahana teny mahery tamin'ireto olon-dratsy ireto. Efa ny olona reo tsy fantany le vola satry kosa aloha zany raha ohatra no tena ny toeranao dia miakatra izy tarihan'ny banky anankiray io banky io ihany tao Antaninarenina. Tao amin'izay laza ny olona tao Antaninarenina tamin'ny banky io makao amin'ny premier arrondissement efa nahazo menasy izy menasy de mort io olona io tonga teto amiko izy tena tomany zany ny commissariat ankaiky indrindra sady eo Antaninarenina ny banky io dia nidy miazakazaka tato amiko izy natao ny velam-pandrika maro samihafa natao ny réquisition maro samihafa natao ny enquête ny investigation tany nouveau ny tellement tany amin'ny opérateur eko téléphonique rehetrarehetra hita fa tena miovaova toerana reo olona reo miantso io olona rangaha io touché io vola io de telo 67 touché io vola io fa raha tsy manao menace de mort mihitsy raha tsy touchénao io vola dia andray fepetra enjana aminao zahay olona fito ny olona vororoy zay mpiasan'io banky io ihany. Mpiasa amin'ireny taxifone ireny roa ihany koa no voalaza fa piray tsokombakomba tamin'ireto mpisoloky ireto efa natolotra ny fitsarana androany moa ny raharaha. Fa ivadika amin'ny tontolon'ny fiariana kosa indray isika niresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany ny mpitondra lakana mampitohy anambaniala itosy sy nidigina nosipatrana iny ihany koa. Misedra olana mafy izy ireo amin'izao fotoana izao ny fandalovana amin'ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Asin'Andre Malala tahiriny aina. Izy ny Gérard raim-pianakaviana mamelona ny ankohonany amin'ny lalana fitondrana lakana. Mitondra mpandeha tsy latsaky ny 30 eo fony mbola nandeha ny asa fivelomany. Eto amin'ity toerana ity mantsy no andraisana ny lakana mampifandray ny Itosy Ambaniala sy Anosipatrana. Na andro mangatsika na fahavaratra fotoana izay fiakaran'ny rano tsy manatsafidy izy fa vonona ny isedra ny tireny ranony Kopa ity ampita reo olona ho eny Anosipatrana. Mena nefa ny vola miditra aminy noho ny fikatona ny orinasa fakaba maro izay tena mpandeha eto amin'ity lakana ity. Tena niana be mihitsy aloha zao ny tena fidiram-bolantsika eto satria hitanao le tena tsy miasa tsony ny mpiasa retsaretsaka ho anan'le rony bloqué mihitsy amin'izao ny tena nao izay olona mba mitahita aloha no analana azy eto mavelona ihany aloha izay firmiana ny tanàna mamelona aman-dreny ninona papa ninona ao daholo efa tena ty aloha asa nataon'ny dadabe anay mihitsy ny izay ny tena mbo tsika ndray zany mandimeny tena ray aman-dreny eto tanàna taona tena miakatra mihitsy ny rano fa fahavaratra efa ety ihany tsisy afaka ety ihany aloha mba analana azy ka takin'ny commune etra mihitsika dia tena isa taona vao mbo Ronjato ariary ny sandary fampitana eto amin'ity ren'ny ranony Kopa makeny Anosipatrana ity. Tombony ho an'ireo mpandeha lakana ny tsy fahalan'ny fotoana amin'ny fitohanan'ny fiara avy any Itosy. Misy mpandeha lakana eto no efa nivadika ny lakana nitondra azy mbola mandeha eto ihany. Le hoe akaiky zany le lalana za zao andeha ho any Soavina zao dia avy aty Ambaniala dia ho any Anosipatrana dia zay zao no tombony amiko aloha zao. Akaiky zany? Akaiky tsy matahotra mihitsy tsy matahotra mpandeha eto latsaka teto atao ny samborona mbola any zay telo lahy amin'izao fotoana samborona tsy matahotra zany teneniko anao hoe za hoe tanandeha tany Mahanoro zany le maro sika sy ampinandrano za eritreretinao amin'ny efatra jusqu'à amin'ny fito anao mandeha ny ambony baka miaraka amin'ny baka nefa ilohany iny potra be. Raha ny fangatahany ity mpitondra lakana ity dia tokony ahena ny etra lohan'izy ireo any amin'ny commune satria misedra crise noho ny coronavirus ihany koa izy ireo.
ao anatin'ity lafim-baovao manaraka ity kosa indray dia ho any amin'iny faritra Savahiny isika raha ny marimarina kokoa dia ho any Antalahany mangaitaeta fotodrafitra sa mamaly ny etaetam-bahoaka ny mponina ao Antalaha amin'izao fotoana izao azo lazaina fa tena mbola tsy mitodika amin'izany ny mason'ny mpitondra fanjakana ankehitriny soa nefa fa nisy ny ezaka izay ataona tompona andraikitra sasany ao antoeranao ny andindinin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakoto Malala. Raha ity vinakasana tolotry ny Prime Ministre ity dia tsy tafiditra ao anatin'ireo distrika mahazo universitainy any Antalaha. Tsy afaka miandry nefa ny fampandrosoana ka dia nikaroka fomba hafa ny solombam-bahoaka ny antoerana anatanterahana ireo vinindreo ho tombontsoan'ny mponina ny antoerana. Efa programme ny fanjakana le université fa hoe ohatrany mbola tsy indéclaram-pahamegna ny Antalaha amin'le programme zany zegny natonga zay hoe bon aloha zay hiezaka mba ho laharam-pahamegna le izy zany zany natonga zay niezaka satria ohatrany mbola fahitany azy ohatrany mbola tsy mety regniregny loatra zay dia voatery tsy maintsy nitady zegny zay mba magnampy le fampandrosoana amin'ny firenentsika zany. Fa matsimbola mitetina hatramin'ny 950 tapitrisa dolara no azo ary fotodrafitrasa maro no atsangana amin'izy ireo amin'ireo distrika maro eto Madagasikara. Misy anefa ny sakana ankehitriny mety tsy ahafahana mahazo io famatsimbola io. Nahita famatsim-bola avy any Chine amin'ny alalan'ny société Coet zegny hoe Coec zany hoe Coec io zany semi état zany izy mbola mianky amin'ny fanjakana chinois ihany Coec dia nagneky zegny zareo efa matsim-bola fa raha ndresan'jareo zany tokony mahazo lettre d'intérêt avy amin'ny gouvernement indrindrindra avy amin'ny ministre ny finance. Ray volana tokony vonjenareo zareo raha tsy vonjenareo agnatin'ny ray volana dia mety satria zareo mamonjy africaine be dia be zareo pays africaine be zareo raha ohatra tsy vonona tsika agnatin'ny volana ndraiky mety lasa zareo ka malahelo be zay Antalaha raha ohatra ka votsotra zareo amin'izay zavatra izay fa ampy 2 semaines zany ny fangatana amin'ny gouvernement. Dia za mahatonga tamin'ny ministre ny finance tamin'ny semaine faramparana igny dia mangataka fankatoavana amin'ny filoham-pirenena ny teniko fa za tsy matapa-kevitra ozy ny filoham-pirenena matapa-kevitra ozy dia miandry ny fanapahan-kevitra zay avy amin'ny filoham-pirenena andeha amin'ny ministre ny finance zany no andrasana amin'izao. Antalaha zany université ihany amin'ny voalohany université voalohany mazaka 15 000 étudiants zany zakany université raha jiaby complète ao agnatiny. Any aloatra mangory kosa indray zany hoe vaovao avy ao Ambatondrazaka no entiny aniry andrenalivony aminao manodidina ny resaka manaingy azipy sy ny resaka fanamboaran-dalana ny fisotran'ny fivoaran'ny toedrara mahakasika an'izay amin'izao fotoana izao fanadihadiana vetrany. Misatra tanteraka hatreto raha ny fanamboarana ny lalam-pirenena fitrefapolo tsy araka izay hita haninivon'ny tambadrotra tserasera akory ny tena zava-misy marina eo anivony zany lalam-pirenena izany fa vitsy dia vitsy ny miasa ary zara raha misy apahany kitihana eo anivony ty lalana 20 kilometatra nampanantenay ny fitondram-panjakana ho tanterana ao anatin'ny 12 volana ity. Mitantara makasika ny tena zava-misy ao amin'izao fotoana izao moa ny olona iray izay anisany mandeha matetika amin'ity lalam-pirenena 17 ity. Rehetra io dia tena mijery fa hoe misy début de travaux dia misy début de travaux ndray manaraka afaka 3 na 4 kilometatra fa ao anatin'io faritra dia tsisy mpiasa na indray ary tsisy ka engin na camion fa manomboka indray ny début de travaux manaraka dia mbola ohatr'izay ihany. Aty amin'ny faritra Ambohibola be vao misy camion vitsivitsy 2-3 miaraka amin'ny pelle mécanique zany maka an'le sisin-dalana iny mana lehibe zany raha ny tena fijeriko azy dia tena milona lent zany ny fomba fiasan'jareo raha ny fijeriko azy satria dia tena tsy taitra mihitsy izy manatanteraka ny asa. Ny fijeriko azy zany zao tsy ohatran'ny tamin'ny fotoanany akarako ngamba teo amin'ny 2 volana teo fa izao zany dia lasa vitsy dia vitsy ny mpiasa na mitanangady na ny engin na ny camion eny amin'ny faritra rehetra iny ka mandra-pahatonga eo ampangabe indray zany izay asa ataon'ny zareo zay miainga eo mandra-pahatonga eo Amboasatra zany tsy mbola nisy voakitika ka reny sary hitantsika amin'ny tambazotra tserasera rehetra reny zany dia eo amsaka hoe 70 kilometatra zay zany tetika asa mandritra amin'ny 12 volana
dia tena lazaiko anareo fa mety atena any amin'ny hoe 5,100 na 10 mihitsy ary mety hatreto dia samy miandry ny hoavy tany izany lalana izany ny vahoaka tenivon'ny faritra loatra saingy raha ny zava-misy aloha dia azo ambara fa mbola hoela izay fanantenana izay. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia ny zava-misy any Pékin tao aoriana ahitana tranga vaovaona coronavirus niady izay mampifanandrana ny Chine sy Inde amin'izao fotoana izao no hoentina amaranantsika ny fampahalalam-baovao mety alina ety ao anatin'ny fanadihadiany Ravirazafy Mahenina sary ny toky Ramarola. Sidina maherina arivo isa no voatery nofoana natao Pékin Chine noho ny Covid-19 manomboka androany voakasika avokoa ireo na nimiditra ny firenena na ireo mivoaka ny fito polisy sanjatony ireo sidina efa manomboka misokatra tsikelikely ireo sekoly marobe ihany koa no nahazo toromarika tsy mahazo misokatra hatramin'ny fotoana tsy voafetra ho an'ny université ny ato kosa ny fampianarana any anaty efitrano faritra maro ihany koa no niverina ny tokamonina ary tsy mamely ireo avy amin'ny tanan-dehibe hiditra any aminy tao anatin'ny 5 andro monja maheriny zato ireo olona voatily fantatra fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 izay hita tao amina tsena lehibe iray androany alarobia raika amin'ny 30 ny tranga vaovao. Any Inde, olona maheriny 10 isa no fantatra fa namony eny omaly tany Ladakh vokatry ny fifandonana nisy teo amin'ny teratany sinoa sy teratany indianina araky ny vaovao mivoaka 20 no andehanana namony eny ary 17 ny teratany sinoa namony eny ary naratra iray volana izao no efa raikitra ny fifandonana ny 4 sy ny 7 ny volana meteo ny fandramana ireo tamina miaramila sinoa nanitsaka ny faritra Inde niditra avy tao Himalaya ary zareo indianina tsy mazavatra eto ny zava-misy samy milaza Inde sy Chine fa tompona faritra iray manasaraka ny sisy tany ireo firenena roa ireo. Dia iny maresaka iraisam-pirenena ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nentinay namarana tanteraka indray ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity angasitrana feno ny safidinao misafidiny maritrefiny MBS na amin'ny onjam-peo na amin'ny fahita lavitra ihany koa araka ny fanampanantenana sy nampahafantarana tany am-piandohana moa amin'ny valo sasany dia isy ny fandarana manokana izay nanasan'ny mpanao gazetiny MBS sy ny ABC TV ihany koa ny sekretera général ny Tokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro aorinan'izay moa dia manome fafampo amin'ny alalan'ny sary mietsika foana ny MBS amin'ity alina ity dia The Incredible Hulk izay no aroso aminao io karazana super héros izy io ary Edward Norton no ilalao an'izay ny tenanay mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka anay filma tompoko.